Iakatra eny ambony kianjako saindretsika amin'izao fanadihadiana manaraka izao raha nitsahatra aloha ny faninanana eo anivon'ny fédération sy ny ligue dia ireo baolina kitra eny anivon'ny fokontany kosa dia mandroso sy mivoatra hatrany. Neny amin'ny firaisana voalohany teny dia nitanterahana teny ambodiny sotro tamin'ity androany ity ny lalao famaranana tamin'ilay fifaninana izay nikarakarain'ny fikambanana MDM izay izy tafiditra amin'ny fankalazana ny faharoa taonany ny ekipan'ny Askay ny tompon tanàna avy eny ambodiny sotro ihany nofo ny bata ny ombony fa. Araky ny tenitemo dia hoe zay mahery mandresy kanefa kilalao parapirana iny tia ny maresy tsy obiana ary ny resokitsako regny arapene lasa midava ary dia mafitaka ny akanjo menamena. Ny ekipan'ny Askay avy any ambodiny sotro ireto miakanjo mavo reto no nandrobaka ny ombony fasy ny amboaragoavana izay ny adina tamin'ny famaranana ny fifaninana baolina kitra no karakarain'ny antoko MDM firaisana voalohany nitanterahana tetsy amin'ny kianjana ambodiny sotro tolakandro. Tamin'isa iray no ohatra no nandresen'izy eo ny ekipan'ny CCVA Andranomanalina tamin'izany baolina tokana izay tafiditra inaina teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. Akoatr'izay dia natao ny alohan'ny famaranana goavana io ihany koa ny coupe fair play izay nikatroan'ny ekipan'ny Pilalao sy ny Black Star samy avy ao ambodiny sotro. Ny ekipan'ny Pilalao no nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa roa iray tamin'izany ka nandrobaka ny ondry mifaha ihany koa. Tao ihany koa ny famaranana ho an'ny sokajy zokony izay norumbany ekipan'ny 67 hectara avaratra. Izao etika izao moa dia mbola tafiditra hatrany amin'ny fankalazana ny faharoa taona nitsanganan'ny antoko mientana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Tonga nanatrika sy nanokatra tamin'ny fomba ofisialy izany hetsika goavana izany ny filoha nasionaly Pierrot Razonarvelo izay nampirisika hatrany ireo tanora eny amin'ny manodidina mba hanaraka ny zava-pitan'ny kilaoty kely. Piraliana tokoa izy tia ny resy tsy akoraina fa ny mandresy koa tsy obiana fatadio fa teto ny voahan'ny kilaoty kely ka dia mino fa araky ny teny mahazatra dia hoe zay mahery mandresy zay zany e. Tsy hivina avy teo amin'ity kianjana ambodiny sotro ity no nivoahany zankitany mbola kitra malagasy izany. Mariana ihany koa fa ekipa telopolo avy eo amin'ny fokontany manodidina no nisoratra anarana ka nandray anjara tamin'izay fifaninana an'izay.